aina ny rano satria ny rano no ahafahan'ny zava-mananaina rehetra mivelona, ny olombelona, ny fambolena, ny fiompiana, ny jony sy ny mpamokara samihafa. Tahaka ny sehatra rehetra dia anisan'ireo mijaly noho tsy fahampian-drano tanteraka amin'izao fotoan'izao ny tontolo ambanivohitra amin'ny fambolena sy ny fiompiana. Tanety zany tsy zavatra maniry tsony mba misakana an'le rano idina an'le rano manao loharano rehefa tonga ny lohataona na ny ririnina zany dia mivoka an'izany amin'izay fotoana zay no fampiteny io hitantsika amin'io zany dia ritra foana ny loharano zany. Teto zao ny loharanonay taloha tena feno beratra aty ambony aty fa amin'izao izy tena zara raha tazana ary ambany ary sisa. Anton'izay ny fiovan'ny toetrandro ateraky ny fahasimban'ny tontolo iainana ka mikorotana ny tsingerim-piainan'ny rano. Anazavantsika zany ny faharetan'ny renirano mitarika sy fahampian-drano dia ety ambonin'ny tany aloha ny misy ny atao hoe ala sy ny renirano ary ny ony. Ireo ny tarafin'ny masoandro dia mandefa entony eny amin'ny habakabaka na ny atmosfera, mitambatra ireny dia lasa orana ary milatsaka miverina ety ambonin'ny tany indray dia mamelona ny renirano, ny ala ary ny ony. Dia rehefa misy ny fanombanan'ny tontolo iainana na ripaka ny ala na dia mitarika faharitan'ny renirano sy ny ony zany dia miena ny entona miparitaka eny amin'ny habakabaka. Dia rehefa misy koa ny fanombanan'ny tontolo iainana dia misy zany ny couche d'ozone izay simba, izany hoe ny fandefasana entona ety ambonin'ny tany eny amin'ny habakabaka dia izay no manakana ny fiavian'ny orana dia tapaka hatreo zany ny tsingerin'ny rano satria tsy milatsaka ny orana. Noho izany dia lasa mikorotana tanteraka ny tety andro mpamokarana. Raha ny volana novambra isan-taona tokony efa voaketsa avokoa ny tanimbary rehetra raha tsy resaka fa tsy ny faritra ny Alamanga fotsiny. Amin'izao fotoan'izao anefa mbola vitsy ny mahavita izany noho ny tsy fahampian'ny rotsy-akorana. Efa lasa nidina ambany be lay ony izay miteraka antsika ny rano ka ahafahanay manatanteraka an'izany fanetsana izany ary tamin'itony toerana itony, tony tany tony tamin'izany no nanetsanay. Tsy maintsy nahidina nefa ny lay izy noho ny tsy fisian'ny rano, tsy fisian'ny orana ampy itsony ka dia nanasorana biriky izao toerana izao zay vao afaka anaovana n'ilay varitsaika na le semi direct. Eto amin'ny commune Ampahitrosy distrikana Antananarivo Atsimondrano manokana, tanàna mpamatsy legioma na Antananarivo hatramin'izay zara raha mahavokatra legioma sisa satria tsy ampy ny rano ka lasa tsy zarizary ny voly. Ny olona zao reny tokony amboly daholo nefa dia maina tsisy rano fa miandro rano zany zay vao afaka manao mamboly zay tokony ho voleny. Raha tena izy zany dia laka ny rano ty toerana misy anay ity fa noho ny tsy fahampian'ilay barazy ery ambony ary tsy mampidina rano satria mila fanamboarana dia voatery zay tsy maintsy mandavaka ohatr'izao mahazo rano satria fijaliana be ohatra zao daholo ny tatatra midina any ambany iny fa tokony tsy holavana noho ilay tsy fisian'ny rano dia lasa mandavaka ohatr'izao zay. Manahirana be manao an'itony fambolena itony rehefa maina ohatr'izao ny andro fa voaka daholo ny bibikely maro samihafa, ao ny manimba ny raviny, ao ny manimba ny voaniny, tena manahirana mihitsy efa fiainany. Fampiankina ny fambolena sy ny fiompiana nefa ny olana eto aminay dia tsisy ny rano andrana ny anana ka voatery vidy izay ka mitombo maskarena dia fanampin'izay ihany koa lavitra ny akana rano madio sy toy ny akoho. Mitombo noho izany ny fahasarana ny mponina satria tsy azo ianterany intsony ny fambolena ka voatery izy ireo mitady fidiram-bola hafa. Tsisy rano mihitsy ety aminay ety zay zao tsy afaka mamboly ary noho izany zay tsy maintsy manao fidiram-bola hafa mba melomana ny ankonana dia alohanay manao biriky. Misy fetrikainy goavana amin'ny fiariana manodidina sy ny famatsiana legioma an-tsena izay tsy fahampian'ny rotsy-akorana izay raha iresaka ny zava-misy eto Imerintsiatosika faritra Itasy fotsiny isika. Ny olana eto amin'ny Imerintsiatosika zao dia resaka rano satria amin'izao andro zao maina ny andro tena voatery manan-karama ianao vao afaka manondraka mahafaka ohatra hoe mba mahafaka ny mpanara-po fambolenao. Fanampin'izany ihany koa maina ny andro manjaka ny bibikely nefa tena eritrereto fa miakatra amin'ny masokarena ka vidim-bokatra nefa ny amin'izao tsy makaiza
ka dia tena hita hoe faty antoka mahazo ny mpamboly aty ao faty mihitsy atosika amin'izao. Ny andro vera nga maina be ny andro dia le fambolenay lasa simba. Zao mivokatra amin'ilay mangazo majinga be. Nefa raha tsara ny orana ohatr'izao ny avavetiny dia izay izany ny olona eto aminay le mainandro dia ratsy ny fambolenanay e. Tsy ny faritra analamanga sy tasy ihany fa miaina olana amin'ny tsy fahampindrany tahaka izao avokoa ny faritra manerana ny nosy, saingy samy manana ny fisehoany fotsiny amin'izay mpamokara izay. Ny famizara izany teto andrenivohitra ny solitenan'ireo vondrona tantsavy amin'ny faritra 12 mpikambana amin'ny Fifata fikambanana fampivoarana ny tantsaha miaraka amin'ireo manam-pahaizana ara-tontolo iainana. Fifatana fikambanana fampivoarana ny tantsaha niorina tany amin'ny taona 1970 tany raha tsy nisy afa-tsy mpamokatra 500 tamin'izany fotoana izany dia efa manodidina ny 3 hetsy izy amin'izao fotoana izao mivondrona ao anaty Fifata. Ireo tantsaha ireo dia ny fotony dia mivondrona ao anivona faritra anankiray izay ilay antsoina hoe fikambanana regionaly. Dia ireo fikambanana regionaly ireo amina faritra 12 zany amin'izao fotoana izao no mivondrona mamorona ny Fifata. Izany hoe misy fikambanana regionaly 12 ahitana tantsaha 3 hetsy isa zany no ao anaty Fifata. Anisany tsara ho fantatra mikasika Fifata nangatahan'ireo mpamokatra ireo tamin'izany fotoana izany voalohany dia ny fambatsim-bola Famokarana dia napetraka voalohany ary efa tena mahaleo tena amin'izao fotoana izao ny sekam. Dia nanaraka azy nametraka rafitra maromaro izay hanohana ny tantsaha tahaka ny fitoeram-pampifanana ny voankazo legioma na ny sefel. Nametraka ihany koa izay ny sehatra iombonana ho an'ny fananantany izay mbola isan'ny tatana ao anatiny Fifata amin'izao fotoana izao noho ny olana amin'ny resaka tany. Nametraka ihany koa nangatahan'ireo mpamokatra ireo ny kolejy agricole mba tena mpamokatra matianina ny zanany dia nametraka kolejy 5 ny kolejy ara-pamokarana 5 ny Fifata manerana ny Madagasikara ary manofana tanora amanjato no maro mivoaka isa-taona. Ireo rehetrarehetra ireo mitambatra indray no antsoinay ankehitriny hoe groupe Fifata, izany hoe efa ao daholo izany ny mpamokatra miaraka amin'ireo rafitra mpanohana ireo. Teraka olana ihany koa izany dia ny resaka rano ho amin'ny famokarana satria raha tsika malala fa ny mpamokatra no anisan'ny mpamatsy ny akamaroany ny tsena zany indrindra zao ny tsena lehibe eto Analamanga dia ireo mpamokatra manodidina eto Analamanga sy tasy no mamatsy ny legioma. Dia nefa ireo mihitsy zany zao misedra olana amin'izao fotoana izao amin'ny resaka rano. Mbola isy ihany ny toy an'izao atrika azy izao ametraka amin'ireo mpiara-miombonantoka rehetra zany hoe ahoana ny amahana izay resaka rano izay satria tena efa tsy aloalika intsony ilay izy fa tena efa atenda mihitsy zany efa atenda izay resaka olana amin'ny tsy fahampindrano izay mba hafana mifanampy amana izay olana izay izay tena mamparary andreo mpamokatra satria ny tanjona Fifata moa dia hoe ny fivoarany famokaran-tantanam-pianakaviana nefa rahantsika malala tamin'ilay fijona vavolombelona be dia be teo fa tena miatra any amin'ny fidiram-bola ny famokaran-tantanam-pianakaviana ilay resaka olana ara-drano. Faritra Atsimo Analamanga zany dia rahantsika mahita fa amin'ny fotoana ohatr'izao izy tena maina be. Rehefa tonga indray nefa ny orana dia dobo-drano. Izany hoe tena anisan'ny tena misedra izay olona izay koa zany ny mpamokatra ety dia izay ny anisan'ny hoe ny fidianana ny commune Paitrosy mba anisan'ny nananana ilay atrik'asa. Vahaolana ny famizarana teto ny fanamafisana ny fahaiza-mitantana ny rano, ny fijerena sy fanaovana foto-drafitrasa mahakasika izany, ny fahafahamanangana foto-drafitrasa vaovao ihany koa, ny fampitomboana sy fanampariana fambolikazo, na hazo fihinam-boza iaraha miasa akaiky amin'ireo vondron'olona ifotony sy ireo vondrona tantsaha izay efa maro raha teo moa no mahatsianina amin'izany. Izany rehetra izany dia ampifanarana ihany koa amin'ny lalàna manan-kery sy ny rindran-daminy eny ifotony ahafahana mampiatra ireo fitsim-pifehezana. Ny fanatanteran'ireo rehetra ireo anefa dia miankina betsaka amin'ny fiara-miasa akaiky amin'ny fanjakana. Efa navelom-bolon'ny tantsaha ny ezaky ny fanjakana nandatsaka orana artifisialy tamin'ny faritra sasany teto Madagasikara. Misy ihany koa anefa ireo efa nahazo rotsakorana ara-boajanahary. Fa etsak'ilan'izay dia efa misy ny ezaka ataon'ny Fifata amin'ny alalany tetika saporotana azy efa tsy ny AFD sy ny vondrona Eropeanina vola amahana ny olan'ireo tantsaha. Hatramin'ny fikarakarana an'ity dobo ity zany tsisy fahasahiranana intsony, tena ampy ny rano, voavolo daholo ny tany nefa tsisy miatoato intsony. Dia
dia rano atsaraina ilay izy tsy dia mahavaly satria tsy njato filana fa misy ny apahany mba voavalina ihany satria mety ho ritra ihany izy iny no atsaraina ary. Ty tany ty zany dia silasila biaraka izao fahitantsika azy izao ka noho izany dia tsy afaka namboly teo izay fa noho ny fanaovana ny teknika courbe de niveau dia lasa afaka mamokatra izay amin'izao fotoana. Eto amin'ity toerana fiainam-pangy ity nisy any loharanonay dia nisafidiny ity toerana ity nampihinany reto akondro reto hitehirizana an'ilay loharano amin'ilay vanim-potoana ny maintany oktobra sy novambra iny fa vokatra azy amin'ny akondro ihany koa dia sady azo anaovana zezika no azo atao sakafo. Tao aoriana navoazanay an'ity dobo ity dia afaka mamboly foana izay mandava-taona. Ety aminay tena maina ny tany dia nampiasainy tony rakitra tony hitehirizana an'ilay amandona. Fa tena mety aloha ilay izy fa taloha izay intelo isan-kerinandro manondraka zao lasa indray mandeha isan-kerinandro. Satria miena ny fidiram-bola amponina noho ny tsy fahombiazan'ny volo vary firy intsony dia ny masoa nitetika Tontolon'Ny fampianarana ny tantsaha hampiasa teknika amin'ny fiompiana kogasy sy ny famokarana legioma. Ny tany ao anatin'ny faritra isana efa tery dia tery nefa koa mbola fody fony fotoana ampiasana azy noho ny tsy fampian-drano. Manoloana ireo dia natsaraina rehefa pratika nataon'ny olona zany hoe fanatsarana sy fantarana ny lavadrano ny fitehirizana ny rano ary ny fampiakarana ny rano avy any amoron-drano satria ireo no fomba fahana mahazo an'izay rano izay. Dia nisy teknika tsy maintsy nampiasaina ihany koa rehefa amin'ny fotoana makely ny rano no ilay teknika agroekôlôzika mampiasa ny fifandombiasamboly dia amin'ny fotoana mahavitsy ny rano zany dia mba fambolena tsy dia mila rano be loatra ny atao. Mila manao an'ilay composta ihany koa mba hitazomana an'izay le hoe tsiron'ny tany izay satria izay ny fomba hita hoe tsotra nefa manampy ny olona mba hahafahana mampitombo vola miditra eo aminy satria ireo famokarana tanim-pianakaviana daholo dia mila an'izay hoe mba mila vola mitoy miditra ao tokantrano nefa tapaka izay rehefa tsy misy ny rano ka dia izay ny fampiresahana hoe ahoana ny ahafahantsika manitatra an'izay asa izay sy mampitombo ihany koa ny olona misitraka ny tetikasa toy itony. Na eo azy izany rehetra izany dia misy ny vahaolana azo aroso amin'ny fitantanana ny rano sy ny fahaiza mampiasa ny fototra-afitrasa misy raha ny nambarany teknisian'ny fambolena. Ilaina dia ilaina ny fametrahana fototra-afitrasa eny anivon'ny lemaka mba ahafahana mitarika rano handrahana fambolena. Eo ihany koa raha toerana efa manana fototra-afitrasa dia ilaina ny mikojakoja azy ireny sy ny mikarakara azy ireny mba hampaharitra azy sy mba ahafahany mpampiasa rano rehetra misitraka azy amin'ny fambolena sy amin'ny fampiasana rano rehetra. Ao amin'izay fikojakojana izay ilaina ny fametrahana rafitra silamina mba hifampifehezan'ny mpampiasa rano rehetra eny toerana. Eo ihany koa ny tokony hitandrovantsika ny sahandrika satria izy ireny miantoka ny loharano maharitra entina ampiasaina amin'ny fanondrahana fambolena ohatra na amin'ny fiainana andavanandro mihitsy. Ka anisan'izany ohatra dia tokony hamboly azy tsika ho fiarovana azy ireny. Eo ihany koa ny ady amin'ny doro-tanety, eo ihany koa ny ady amin'ny fitrandrahana sahandrika amin'ny tsy ara-drarana. Vahaolana fohy ezaka izay fa misy koa ny vahaolana lavitra ezaka tokony handraisany isam-batan'olona anjara. Fa raha dia amin'izao isika no miezaka hamboly azo sy mampiaina ny doro-tanety ary mikajy ny tontolon'ny rano izany hoe mametraka lamina mba handrindrana ny fampiasana an'izany dia mba tsy ho ritra haingana izany ny loharano na dia misy aza ny atao hoe fiakaran'ny hafanan'ny tany. Atahorana iamafy hatrany manko ny fiatraikan'ny fiovan'ny toetrandro ateraky ny fahasimban'ny tontolo iainana raha tsy manova fihetsika sy fomba fiaina mihitsy ny tsirairay manoloana ny tontolo iainana. Hoy ny ministra ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana ny vainjafy. Zahay ato amin'ny ministeran'ny tontolo iainana dia nanapa-kevitra fa ho ampiakarinay ny fambolekazo amin'ny taona 2024 ity miakatra ho 507 hektara ny tanjontsika ary izy io dia ho tratratsika satria efa tsapanay fa tena maro be zany ny olom-pirenena sy ny sehatra tsy miankina vonina hanampy ny ministeran'ny tontolo iainana.